Pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia niona tamin'ny mpanao gazety androany ny fikambanana gasy Masimandidy amin'ny tany na ny GMT izany ka isan'ny noresan'izy ireo ny famerenana ireo mpiasa noroana tsy ara-drariny tao amin'ny SMMC sy ny MICTSL. Mihetsika ihany koa ny fikambanana gasy Masimandidy amin'ny tany na GMT mitaky ny hamerenana ireo mpiasa 370 izay noroana tsy ara-drariny tao amin'ny SMMC. Ny hamerenana ireo mpiasa 50 mahery noroana tsy ara-drariny tao amin'ny MICTSL. Ny andavana ny petrabola mitentina 3.5 miliara faingodimy andreo mpikambana ao amin'ny otiva izay nanjavona nandritra ny fitondrana teteza mita nolazain'izy ireo fa naodikodin'ny administrateur délégué d'audit CGA izay notendren'ny ministeran'ny fitantanam-bola tamin'izany fotoana. Ny andavana ihany koa ny vola 12 tapitra sariary isan'olona tambin'ny fandroana an'ireo zanaka Toamasina miisa 7 izay noroana tao amin'ny fanorenana ny orinasa Sherita ary ny fahamanan'ny olana mikasika ny fananan-tany izay mampisavorovoro olona sy fokon'olona ao Toamasina. Afaka didy amin'ny fantana manandrehatra kitay sy ndrehatra mody ireo olona ireo hiala tsiny reto hiala fondro fa tsy ho azo mahita zomo eto Antananarivo ireo olona ireo na ny sakafo hoan'ireo olona ireo izay mampitretreka isan'andro mody ireo olona ireo zareo angambany mafantatra ny zavatra entr'ireo. Miandro izay ho toy ny tantara ny rehetra ankehitriny. Maro ankehitriny ireo olana ara-tsosialy sy fietsehana etsero. Ireny rehetra ireny dia mila famahana amin'ny fomba aingana sy mahomby mba tsy ho sakana ho amin'ny fampandrosoana.